Salamatoboko fantatra amin'izao ankehitriny izao fa ny bloko malagasy izay isan'ny ambassador ny gadana sy kolontsaina mandritra ny lalao olimpika 2024. Any Frantsa vao asa any ivelany irazana maso Kristina ao Mazenga faharoa indray dia sady lany vola no lany fotoana ary lany fanahy ilay solombavam-bahoaka teo aloha Léon Rasalama izay natolotry ny Irmara fa satria tsy lany solombavam-bahoaka intsony. Any Port-Berger indray dia raha tadidintsika nordan'ny député Paulbert ny tambohony Lekarany izay lany solombavam-bahoaka ao an-toerana amin'izao fotoana izao efa herintaona lasa izay ka amin'izao ankatroko ny fahaherintaona ny nandrodanany député teo aloha izay tambohony Lekarany izay dia izao indray nordan'ny Lekarany indray ny maha député any Paulbert ao Port-Berger ao. Ireo no voabasana amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasitsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino fa ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra ny miabony amin'ny sainina antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefany amin'ny sisy tao matatagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao-ary. Amin'ny farana volana Jolay izao no ny tovovavy avy ao amin'ny bloko malagasy izay mipisitraka tombotsoa amin'ny Kasem dia handeha any Paris amin'ny lalao olimpika 2024. Hijoro ambassador ny gadina sy kolontsaina izy ireo mandritra izany ka haniry ny talenta mivelemponga mandritra ity lalao ity. Hizara hafatra ny fiadanana sy ny firaisankina izy ireo ao anatiny izay sady hampiseho ny harena an-kolontsaina ananantsika eto Madagasikara. Indrindra fa ny avy any Atsimo andrefana. Misa 120 izy ireo no handeha ary alohan'ny haingana izy ireo dia mandray anjara amin'ny fotoam-piomanana izy ireo ary manatsara ny fifanakalozana amin'ny tanora avy amin'ny fikambanana ERA 93 Tsokobal amin'ny alalan'ny fioanambe ho tanterahana amin'ny vidéo aloha. Ho fotoana manatantara moa ity fandraisan'izy ireo anjara amin'ny lalao olimpika 2024 ity satria hankalaza ny fahasamihafana sy ny firaisankina amin'ny alalan'ny zavakanto koa izany. Iray amin'ny fanatanjahantena tokoa mantsy isika ary ampifandraisy ny kolontsaina. Ny fikambanana Odekoko sy ny Fédération Léo Lagrange Solidaire International ary ny tanora 20 avy ao amin'ny ERA 93 moa no handray ireo zatovavintsika hiaina tanteraka ny lalao olimpika any Paris 2024 ity. Mazava araka izany fa tsy mena mitahy amin'ny hafa ny kolontsaina izay ananantsika eto Madagasikara indrindra fa ny kolontsaina miavaka kely tahaka an'itony ataon'ireo bloko malagasy itony. Tombony ho antsika malagasy izany ary reherehantsika malagasy ny fananana anireto tanora izay manan-talenta amin'ny alalan'izay fivelezana amponga sy ny kolontsaina nentim-paharazana izay. Voasa any ivelany irazana maso Kristina any Fransa marimarina kokoa. Ny alarobia 20 jona no niainga niala teto Madagasikara hamonjy ny fanasana azy any ivelany ny filohan'ny antenimieram-pirenena Panina teo aloha razana maso Kristina. Talohan'ny engany dia namonjy ny tobiny ny lava i Panina razana maso Kristina. Efa tonga any Paris France ny tenany raha ny fanambarana nataon'ireo manodidina azy no zohina. Maro amin'ny mpomba any Panina no milaza fa feno hosoka ny fidianana tao ambaty finandrahana izay nahakandida azy no terenina ho resy araka izany ny Panina ho izy ireo. Nateo azy zany fa ireo antsondray no sedrainy tamin'ny fifidianana dia tsy nahasakana ny mbola nahazoany fanasana hivoaka any ivelany izany. Hisy araka izany ny resaka mahakasiky ny raharam-pirenena malagasy any an-toerana any mandritra izao fifaniana ny ramatoa razana maso Kristina any France izao. Midika izany fa tsy very mandeha tokoa ny manam-pahaizana ary rehefa ao aminao ilay fahaizana izay dia tediavin'olona foana ianao naiza alehanao. Porofo iray izany izao nahavoantso any razana maso Kristina any France izao na efa tsy firenena aza ny tenany ary na dia tsy lany solombavam-bahoaka ao ambaty finandrahana aza izy taorian'izay fifidianana natao tao ambaty finandrahana
izay nahabe resaka ny be sy ny maro mahakasika an'izay voka-pifidianana tao ambato finandrahana izay nanomboka ny famoahany seni ny voka-pifidianana vonjomaika ary ny afara amin'izao famoahany HCC ny voka-pifidianana ofisialy izao dia mazava fa tsy lany ao ambato finandrahanao irazana maso Kristina amin'ny tindray mitoraka ity ka tapitra hatreo aloha izany ny mahasolombam-bahoaka azy fa dia mankahery azy amin'ny fifidianana manaraka indray enganeka mbola holany izy amin'izay fotoana izay io moa manetsabe mbola ho avy ary ataovy toy ny sambalala mainandro tsy azo androany ivereno raham-pitso any mahajanga faharoa indray dia sady lany vola no lany fotoana ary lany fanahy Andriamatoa Rasalama Leon izay solombam-bahoakan'izy ireo teo aloha izay fantatsika tsara moa izany Leon Rasalama izany ao mahajanga faharoa ao anisan'ireo solombam-bahoaka izay tena sasahy sady isany nampiorohoro ny mpiasa-panjakana natao mahajanga faharoa raha izany Leon Rasalama izany nisongadina ary hitam-bahoaka ny fifanolanana izay nisy teo aminy sy ny lehiben'ny distrika teo aloha izay voatery nafindra toerana mialohan'ny fifidianana solombam-bahoaka iny raha ny vokatra azo tamin'ny andron'ny 17 Jona 2024 tamin'ny valim-pifidianana ofisialy navoaka ny HCC dia Andriamatoa Orlando Ramananaivo no solombam-bahoaka ny Madagasikara izay voafidy ao amin'ny distrikany Mahajanga faharoa ao tsy tafavoaka araka izany ingahy Leon Rasalama izay efa nomeny ireo mponina solona anarana hafahafa nambaran'izy ireo fa samy lany ireo kandida roa ireo fa i Orlando lanim-bahoaka no ara-dalàna fa i Leon kosa lany vola sy lany fanahy ary lany fotoana tamin'ny fampilezan-kevitra sy ny fifidianana iny any Port-Berger indray dia nordany député Paul Bera ny tambohiny le karany efa eritaona lasa izay nirohitra ny famotona ny vorovoro tampoka teny amin'ny trano bentanana ny tsara hasina teo aloha Rabeminina Olivier izay fantatry ny maro amin'ny solona anarana hoe le karany ny mponina tao Berziny ny maraina ny Zoma rojona fantatra mantsy fa nordany ny député voafidy tao Port-Berger velontsara Paul Bert tamin'ny Zoma rojona 324 tokony tamin'ny fitora latsaka teo ny fefy na tamboho any le karandy izay mpandraharaha sady mpanolo-tsaina ny vimpanina rantanirina lalao na député nina tsy ahivina fa na samy manohana ny fitondrana aza i le karandy sy Paul Bert azo lazaina ho mpifaninana ara-politika ihany izy roa lahy ireo hatramin'izay ho fantarantsika eo ny tena antony nanosika any député velontsara Paul Bert nandrodana aniny tamboho iny araka izany dia feno ireo taona katroka sy andro vitsivitsy taty aorina resiny le karany tamin'ny fifidianana solombam-bahoaka izay nitontosaina ny Alarobia 20 Mey teo iny Andriamatoa velontsara Paul Bert izay solombam-bahoaka ny Port-Berger teo aloha miodikodina marina tokoa ny fiainana hoy ny vahoaka ny Port-Berger izay moa ilay anjona hoe nitody tsy misy fa ny atao ihany no miverina na dia amin'ny fomba hafa aza no fiverenany izay tody izay hoy izy ireo hatrany raha nahita an'izao fahalaniny le karany izao dia nahatsaro tampoka an'izay fandrodanana tamboho izay izay niseho tamin'iny androny 13 rojona moa izany ka efa feno iray taona aty aorina izay moa no masaka azona roso tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ty hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny sainantsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amin'ny sesy tonga tao Tagasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa